simbani utina Mafinanita mana fani secha sinanja mitana koloku samasha fa isi ja fuku fa nurasina wichai fuku mausana kau Saka duena tsanganau Alikua efalagua dunampiarenina Idanau Shanot simbani utina Nanafinanita mana Fani secha sinaja Itana koloku Samasha Fa isi Ja fuku Fa nurai sina wichai tuku Mausana kau Nisaini tani tu Ninamunze nawai Nadauzana ulila panirai Lazentu amina anifate nafai Ha niza usisiza hauwana umanja kiza Saini saini kyu ninamunze nawai Nadauzana ulila panirai Lazai kyu amina anifate nafai Niza usisiza hauwana umanja kiza Efaputaka nuena tsanganau Alikua efalabua dunapyarenina Idanau Shanot simbani utina Nanafinanita mana Fani secha sinanja Itana koloku Samasha Fa isi Ja fuku Fa nurai sina wichai tuku Mausana kau Riavany malala rehetra amin'ny tompo miarahabantsika amin'izao fotoana nanehony Jesosy ny fitiavany nanasitranan'ilay retina rehetra tamin'izany fotoana jamba tsy nisy ny tantana tsony kilemaina mijerezera isaky ny lalana rehetra iny ny mona tsy mahateny tsony fa dia tanana sisany miantso vinjeo raha mba misy miantso raha mba misy manohina zany rehetrarehetra le finoana hitady an Jesosy na misy inona na misy inona tsy maintsy tonga any zany atao finoana vao neona tamin'i Jesosy hoy ny soratra masina dia nisitranony avokoa aperitreritra antsika zany
ny ankeo tamin'ny roa moa dia tena feno satria marary mibetsaka ary mitady fanasitranana. Itsika kosa izay matanjaka eto dia mba hatsiaro fa Jesosy anie tsy nilaza hoe kansera aloha no sitranina androany. Nareo manaraka mba nirofo rehetra ninona nahazo dia sitranin' Jesosy daholo. Tsy nitady izy hoe misy ody eny aminao, tsy nitady izy hoe mpanompo sampy ianao, fa nanehoan'ny voninany hoe zany no teo famindram-poa avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Ka itsika raha salama tsara androany dia amin'ny voninahitra azitsika aloha. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enti tany rehetra. Amen. Ny salamo fa 1:30. Salamo fa 1:30. Vitsy zany dia mira fa 8:20 tsika hoe Zanahary anie tsy mba tiany fahaverezanao e. Izy rainao be fitia tsy mba mahafoy anao. Vitsy zay dia mahatsiaro tsika aloha izany fitiavan'Andriamanitra zany nanasitranana ny aretina rehetra. Ary manana ny marary ianao any an-trano any dia eto amin'i Jesosy daholo izany aretina. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ô, ianao ny eloko. Aoka tsy menatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho. Atogilamiko ny sofinao, fangana monjy aho. Aoka vaty lamy fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana monjy anena. Faharim-bato sy batery fiarovana ho ahy ianao. Ary no ny anaranao ny tondrano ny tarehanao aho. Anafaka mifandrika ianao izay nafenina amandrehana ahy ianao, fa ianao ny fiarovana mafy ho aho. Eo an-tananao natolotra ny fanahiko, fa efa nanavitra ahy ianao Jehova o, Andriamanitra ny fanandramana. Eo an-tananao Jesosy no atolotry ny fanahiko, fanahinao mantolo atolory eo am-pelantanan'i Jesosy fa izy no Andriamanitra ny fahamarinana mandamina ny fiainantsika rehetra. Yeah.
lay mpamonjy manan-kery afaka asitrananao ka dia vavaka sika vavaka mangina na ny an-tranony misy ny marary na ao aminao ao misy marary vavaka mpamonjy manan-kery izy afaka mahasitrana anao tsy mamitaka Andriamanitra fa rehefa mamanga izy mamango ny olona rehetra vavaka sika voninahitra neo anao Andriamanitra le masina indrindra sy ambony indrindra le tomponery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra matsiaro nanasitrananao ny aretina rehetra zay Jesosy sy ny nirofo rehetra ary tsy mba nitany ianao na mino anao na tsy mino fa zay rehetra mino rehetrarehetrarehetrarehetra ka niazakazaka ny aminao mino daholo nataonao anarana dia nisitranonao avokoa ny aretina rehetra so zay Jesosy dia angina kely na dia 2 minitra aza ao ny tenanay ao mangamba ny tsy fahasalamanay ao angamba ny rofinay Jesosy any an-trano koa mba jereo ny marary any aoka tsy andalo fotsiny izao herinandro masina izao fa anehoanao ny voninahitra ao zany Jesosy ka ny vavaka zay tonononay rehetra eto dia mba ianoy eo amin'ny lapan'ny voninahitra ao famindram-ponao angatahako Jesosy fa tsy misy olona manao ny marina na dia iray aza fa famindram-po marika fotsiny amin'izao herinandro masina izao fa nandalo anao nahitanay ianao nijery anay ianao ary inonay fa nasoanay ianao 2 minitra raha Jesosy mangataka aminao mba eny amin'ny W tsirairay avy sotra Jesosy tahita ny endrikeo ho ianao Jesosy reo ny mpanomponao nanoloranao ny ranao ty ambony azy fijaliana manana ny olana manana ny aretiny manana ny rofony rehetrarehetra anehoany voninahitra ao zay Jesosy anehoany voninahitra ao zay ary aza mifandahatra aminay noho ny fahotanay fa fantatrao fa ratsy zay fa ny famindram-pony mba angatahako ka re vavaka zay 2 minitra dia mangataka aminao a Jesosy mba iondrika kely vetivety ianao sotra Jesosy ianao ny teny hoe mba tandreny feonao ianao ary Jesosy fitarahina ny mpanomponao na dia tsy mendrika aza tanterao aminay ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy sotra Jesosy porofoy aminay tsirairay avy fa tena tiana ianao fantatro daholo ny adresinay tsirairay avy Jesosy na ny marary zay nentinay amin'ny bavaka porofoy aminay fa tena tianay ianao ary tsy mifandahatra aminay ianao fa mijery anay ianao dia manasoanay ianao sotra Jesosy sotra Tompo renao zany vavaka zany
ho any an-danitra ianao fonenanao, tsy misy devoly mpangalabavaka ka mahasakana an'izany vavaka izany tsony, fa ny vatantenanao ny tonga eto. Famindram-ponina angatanay ane Jesosy, fa tsy fitsarananay. Raha mba mety ianao dia ianao ny vavaka any an-danitra any, ianao ny taraina fa tsy izay tsony, ianao ny andohalika fa tsy izay tsony. Fa raha tsy mety izany vavaka naotonay izany no ny ditranay sy ny fahotanay, tantaro aminay Jesosy ny tenina hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, ento voninahitra tamin'ny rehetra. Petraka amin'izay tsika. Rehefa vita izay dia mitodika amin'ny zava-dehibe nisy tamin'ny andro talatsika. Anankiroa samy hafa, samy lehibe ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny voalohany indrindra aloha izay nitenenan'i Jesosy mafy dia mafy tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Aza dininao fa izany fariseo sy ny mpanoran-dalàna izany reka tena fitondram-piangonana mihitsy ny mahery taloha, mahasolo prime ministre, mahay mamoaka didy na hamono aza vitany. Tena fitondram-panjakana mihitsy izany fariseo sy sadiseo izany. Petsara velatsy. Raha mba tona amin'izany ianao hoe za zany Jesosy, beba. Faharoa kosa, ireo fandrika be dia be nataon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna aentina hamelezana an'i Jesosy, karazany be dia be izany izay ataon'ny mpitoro-teny amin'izany moa dia azy izany. Fa ny mahasoa antsika kosa dia izao ihany, raha tona amin'izany ianao ka nahazo teny marary ny esoeso, aza matahatra an'izany ianao. Enoy ny valitenin'i Jesosy, tsy hain'ny olombelona valiana fa mahasoa ny olombelona na dia ratsy aza. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Alohan'ny andraisan'ny pastera Irakalay antsika nitoro-teny dia ataontsika ny hoe Jesosy mpitandrika ery. Zay ny andininy voalohany ihany.
Jesosy tompo misaotra anao zay efa mitondra anay aneritreritra raha vao nanomboka ity herinandro ity miakatra amboninahitra tao Jerosalema ianao fahiny nanasitrana marary marobe koa maly ianao raha nandalo tamin'iny lalan'iny nahita an'le aviavy nandrombo na be tsy namo ohatrany namperitreritra anao hoe niantso olona maro be ianao nefa tsy nahita vokatra engane mba tsy niatra taminay ny fanozonana nataonao tamin'iny aviavy iny. Androany Jesosy dia atsiaro zay tranga tamin'iny talata iny mangatakariaha noho ny amin'ny fiara-miasa tonga avy ianao eto anilako eto dia anendry ny vavako mangataka aminao mba ho eny anila ny fiangonana tsirairay avy eny koa ianao anendry ny sofiny dia sokafo ny fony Jesosy araka ny tenin'ny dada teo ny hoe raha mandray ny teny izy hanova sy amperitreritra azy zany ampitombo ny finoany hamelanao ny elony dia hanasitrananao ny aretiny amin'ny anaranao Jesosy tompo lehibe no angatahana anononana izany vavaka izany. Amen. Ho ampitombanao amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rainy Jesosy tompontsika. Efa nataon'ny ray aman-dreny lehibe sasy teny teo moa nitranga tamin'ny andro talata tany amin'ny 2 taona lasa tany manaraka lalan'i Jesosy tsika zay nitondrany ny etatsika rehetrarehetra tsy nandà mihitsy izy no niteny hoe ianareo miasa fatratra sy mavesatretana avefa anome anareo fitsarana. Ny andro talata tahaka an'izao ny ahitantsika ny tena faratapony mihitsy ny fiatsaram-belatsin'olombelona ary voakitika ny amin'izany mihitsy aza mpitondra fivavahana ny mpitondra fiangonana tamin'izany. Fa ny andro talata koa no ahitantsika ny faratapony mety ho fananaran'Andriamanitra sy fitenenan'Andriamanitra araka ny efa sasy teny nambarany ray aman-dreny lehibe teo. Hitondranao aneritreritra no anjarako tamin'iny lalana iny dia maiza mitsipana ohatrany hoe Jesosy nandalo araka ny volazany ray aman-dreny teo mitsipatsipaka fotsiny kilemaina jamba tonga dia sitrana dia mba ataovy takan'le vehivavy anankiray hoe nanisomotra aviavin-dambany fotsiny aza ny voarayako fa andalo izy dia ho sitrana dia hita fanasitranana ianao. Malysika nanaraka ny nanadiovan'i Jesosy ny tempoly hitatsika fa tonga tamin'ny faratapony fahatezerany koa ny tompo. Ny tranoko angeo izy natao trano fivavahan'ny firenena rehetra nahoana no ataonareo zo fieren'ny jiolany tranoko na korotany daholo ny latabatry ny mpanan-kalivola tamin'izany ny fanaretsaka eraky ny tokotany kianjan'ny tempoly eny na ny biby fanao sorona aza ny sokasokafany daholo ny varavarana ny katona rehetrarehetra. Tonga tamin'ny faratapony koa ny fatezerany mpisorona be izay filohan'ny sinidrina miaraka amin'ny mambra rehetrarehetra mpitondra fivavahana rehetrarehetra voalaza teo ny atokona ny fariseo na ny sadoseo tamin'izany.
ny vory reo alina ary tsy fanao ny fitsarana tompoko zany mivory amin'ny andro alina zany fa zany tokoa ny hoe asany maizina ngah ary ohatra nefa navoaka sahady ara ny didim-pitsarana tsy fomba ny fitsarana eto ambonin'ny tany koa zany hoe mbola voapanga le olona tsisy fanadiadinana atao taminy de tonga de hoe ny maty any ny mety am'le iny raha ho samboritsika izy ozy efa nyrohatra nanaraka ny Jesosy daholo ny akamaroan'ny olona fa alao alaina mangingina ndao izaritsika ary reo atoko be dehibe reo ange mifanipakevitra be tataka ny zavatra misy ety amin'izao tontolo zao ihany ny atoko misy aty seroa fa nanjary lasa ny tabatra ny mpifahavalo rehefa andavo ny olona marina anankiray ndao alaina apandrika osy de ny zarana ny fariseo na ny sadiseo na ny herodiana na ny eseniana na ny mpanoradalana tsy manana fotoana be dehibe montsika anazavana an'izany andiny soratra masina vitsivitsy ihany no afaka vakitsika sokafatsika aloha ny baiboly ny filazantsara Lioka ny toko 20 Lioka ny toko 20 raitsika ny andeny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary tamin'izany ory zany de nitady hisambotra azy ny mpanoradalana sy ny lohan'ny mpisorona nefa natahotra ny olona izy satria fantany fa izy ny nolazainy tamin'izany fanoarany zany ary nizahan-taratra an' Jesosy izy ka naniraka pitsokilo zay nody ho marina mba mandrika azy amin'ny teniny anolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny gouvernoura ary reo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatro fantatra efa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizatavan'olona fa mpampianatra marina ny lalan'Andriamanitra mety vara mandoa vola etra amin'ny Kaisara zay sa tsia fa Jesosy nafantatra ny fiendreny ka nanao taminy hoe mampiseho denarianiko aniza moa io sary sy soratra amin'io oreo any Kaisara de ho Jesosy taminy aloavy any Kaisara zay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary tsy nisa ny tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny zany sady gaga izy noho ny famaliny ka nangina. Amen. Tokotokony any amin'ny 7 ora maraina ny andro talata takan'izao niainga avy ao Betania avy ao amin'ny Simona zay nanasa azy tamin'ny alahady sabotsy fo alahady Jesosy sy ny mpianatra ny apôstôly sy ny mpianatra vitsivitsy Jodasy tsy mba nanaraka azy tamin'io satria efa nanapa-kevitra tanteraka ny ala amin'ny antsoina hoe ny corps apostolika be de be nanaraka an' Jesosy teny an-dalana teny nitsitrana tamin'ny lahady sitrana ny alatsinainy androany koa mbola aneo zany heriny sy ny voninahiny zany izy rehefa tonga teo ankianjan'ny tempoly Jesosy tokotokony any amin'ny 7 ora marainandry efa tsy nisy mpivarotra tsony teo amin'ny tempoly teo amin'ny kianja satria efa nidiovina moa ny omaly fa vahoaka be nefa niandry azy teo satria fatany araka ny programany hoe mbola hiakatreo laina sandratra nilana vonjy tamin'ny alahady hoe hosana hosana hosekory mantsy ny dikany hoe hosana alaida mila vonjy vonjeo zay niakatra teo ambony lampivanto Jesosy satria eo moa ny raby no mampianatra taka ny fanao ny raby manana fahazaon-dalana anao an'izany
nanantona araka nitetiky ny mpitondra fivavahana halina ny fariseo aloha antoko-pivavahana jiosy anankiray zany. Zato fety tsara ambelatsiany iky, tsara ivelany fotsiny, langolango teny zany a, mpampianatra tsara, fantatra efa tena mampianatra ny lalàn'Andriamanitra mihitsy ianao. Ono ary mpampianatra, mety ve ny mandoha vola amin'ny Kaisara? Zanatany Romanina mantsy Jody, Palestina ray manontolo. Ny valo teny endrasany amin'io a, raha mamaly Jesosy hoe tena mety mihitsy ny mandoha vola amin'ny Kaisara. Tonga dia tabataba eo amasony jiosy rehetrarehetra eo, reto mpamandriky reto hoe hitanareo zany, io ny lazainareo fa mpanjakanareo, nefa tsy tia ny firenetsika fa miraitsik'ombakomba amin'ny Kaisara izy, fa mety mihitsy ny re olona mandoha vola amin'ny Kaisara ka meloka amin'ny fombatsika. Ary raha namaly indray ny tompo hoe tena tsy mety mihitsy ny mandoha vola amin'ny Kaisara, dia anakavaly indray reo hoe hitanareo ry vahoaka, tena tsy manaja ny Kaisara sy ny gouvernoura. Pilato ny gouvernoura tamin'izany. Matoa mandry fahalemana ny tany sy ny fanjakana, dia nony amin'ny gouvernoura petraky ny Kaisara, kanefa lavo ny fandoavana ny vola amin'ny Kaisara. Iazakazaka any amin'ny Pilato reo itory hoe tena tsy manaja ny empereur romanina, ty lazaina fa mpaminany lehibe ty sambory meloa iaraka ny lalàna romanina. Fa endry Jesosy tondao vola ozy denaria, takitaky ny reny vola 10 reny, dia misy sariny Kaisara eo, sarin'izy io Kaisara ozy ny mpamandrika. Aloavy an'ny Kaisara zay tokony ho an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra zay tokony ho an'Andriamanitra. Ginona ohatran'ny sifotra nalan-doha lay mpamandrika teo, fa ny vahoaka nanatrika teo kosa tompoko ny tehaka tsisy ohatr' zany hoe zany ka mpaminany lehibe, zany ka tena feno fahendreny. Ny orakoraka ny sadoseo zay fahavalon'ny fariseo hoe sakory zay, nefa mody mpinamana ihany rehefa mpifahavalo satria amandrika ny raha marina. Tsy afaka maki texte be dia be tsika mono ny fotoana. Niditra indray ny sadoseo noho ny aveo, anetranotsika mamaky ny texte, satria ny sadoseo tsy mba mino ny fisian'ny anjely sy ny fitsanganany tena amin'ny maty, fa noho ny tsy fahalalànareo ny soratra masina ho Jesosy ny fahadosoanareo. Tsy afaka ivalapatra amin'izany tsika ho anony amin'ny fotoana. Ny alamaina koa ny sadoseo teo, teka be tsisy ohatrany zany mihitsy tao amin'ny kianjan'ny tempoly noho ny amin'ny fahendren'Andriamanitra. Endry ny Jesosy tsika. Efa ny fanaraka alina, rehefa tsy vita ny lisany ataonay, nalefa indray ny mpanoran-dalàna, mbola mpianatra lalàna ny nalefa, ataoko hoe anjoanjon'ny taona faharonga na taona fahatelo mianatra lalàna amin'ny anjery manontolo. Mpampianatra, inona moa ny didy lehibe indrindra araka ny soratra masina, araka ny lalàna? Ho Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Dia tahaka izany koa tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Fa zany lalàna roa zany ihany no manantona ny lalàna sy mpaminany. Ny fanaka fotsiny le mpianatra lalàna kely, mariny zany ry mpampianatra. Fa tezitra be membre ny Synedriana, lasany koa iny. Fonina tsangana tamin'ny maty Lazarosy 70 miampiray mantsy ny membre ny Synedriana, mpisorona be ny lohany. Efa 110 efa lasa nanaraka ny Jesosy daholy
ary anisan'izany Nikodemosy. Fa Nikodemosy fa iny natahotra ihany aloha. Dia tamin'ny alina any amin'ny Jaona 3 any soko mangingina tao amin'ny tompo hoe ahoana ny ataoko mba handovako ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa nahita ny asa lehibe nataon'ny tompo, nanaraka ny Jesosy ihany koa na ny membre ny synodrina 70 tamin'ny 70. Dia voalaza ny tantarana tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina aza. Ny alina iny Jesosy nanantona azy le mpianatra lalàna. Resy ny fampianaran'ny tompo. Ny Jesosy ange olona tsy mba tahaka ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny fampianarany, voalaza ny soratra masina hoe misy hery sy fahefana satria izy le tenin'Andriamanitra tonga nofo. Dia natao batisa tamin'iny alina iny mpianatry ny tompo anankiray antsoina hoe Josiasy. Zay ny nanao batisa azy. Na dia ao anatin'ny faratapon'ny fietsara-belatsihan'ny olona aza tompo, miasa Jesosy, miasa ny tompo. Mba eritreretantsika n'izany hoe ny tsara velatsia tahaka an'ireo konga antsika. Ohatra mba mody masina erentsika. Inona moa ny masina ny Herinandro masina raha tsika raha tsy masina? Kanefa nandefitra tamin'izany ny tompo. Hoy ny tononkira hoe ay va Jesosy tomponaina moa ava ny lanitra. Eny matokiry fosaina fa eken'Andriamanitra. Raha manaiky ianao tahaka an'le mpanora-dalàna teo koa, resin'ny Jesosy androany misy fifaliana be any an-danitra any. Ny andininy voalohany ihany 700 eritreretantsika zany fandrimpandrika be dehibe nanehon'ny tompony faindreny zany. Aiva Jesosy tomponaina, zay nananao antoka amin'izao nanantonanao Jesosy, aza mena lamosina izy fa raha natsotra ny tanany aminao izy atoloro ny tananao. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany, niverina indray aloha Jesosy hisakafo atoandro. Lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa, mpanan-kareny zany lehilahy zany. Zany napetrano azy sy ny mpianatra. Io koa moa nanantona ny Pilato rehefa nahidina tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy hoe manana fasana ozy, mbola tsy nandevenana Josefa avy any Arimatia. Rehefa tonga tao an-tranon'i Josefa ny tompo sy ny mpianatra vitsivitsy, Filipo kosa nifanena tamina Grika maromaro, tokotokony ho 30 lahy eo. Mba tia hitan'i Jesosy zay ozy ireo Grika ireo. Any amin'ny Jaona 2:20 no ahitantsika an'izany fa tsy afaka mamaky motsika noho ny amin'ny fotoana voafetra. Nisalasala ihany Filipo. Jesosy nanafatra hoe aza miakamiakatra any amin'ny tempolo ihany mandeha rery ihany mihitsy nareo fa tsy maintsy miaraka amiko ianareo, tsy maintsy mahazo ny fankatoavako ianareo vao makany. Kinanjo ny fifalian'ny jentilisa niona tamin'i Jesosy. Ny jentilisa tompoko ny tena nandray azy, fa marina ny teny hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Vita ny sakafo atoandro, verina niakatra tany amin'ny tempolo indray Jesosy. Tokotokony any amin'ny 2 ora sasany amin'ny 3 any. Efa ny andro teo daholo ny mpitondra fivavahana. Fotoana ho any tsy ampy. Hitatsika teny marary be dia be nataon'i Jesosy.
tamin'ireo. Matio toko 7:20 akatsika vitsivitsy mba hampisainantsika amin'izao fandalovantsika ny lalan'ny azo fijaliana izao. Ny andinin'ny 7:20 ho Jesosy: lozanareo mpanora-dalàna fariseo ampiatsara velatsy, arindrinareo amin'ny olona ny fanjakany lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra tsy avelanareo hiditra. 5:20 lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy, diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diova aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia, mba madio koa ny voany. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalitoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha eo amin'ny eo ivelany dia miseho olona marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Mafy zany tompoko, mafy zany. Ianao mpitondra fivavahana, ajaina somemboninahitra, alaina baraka eo amasony vahoakanao eo, niakatra faratapony koa tompoko ny fahaviniran'ny fariseo mpanora-dalàna sy ny mpisorona tamin'izany. Mampalahelo ry havana, indraindray to tazana ty anatin'ny fiangonan'Andriamanitra koa zany tranga efa 2 taona lasa zany. Ozy dada teo hoe raha mahakasika anao, trafikenao me mahery tompoko, ambava homana ampomy eritreritra. Tsisy tsy nanao ratsy tsika, tsisy manao marina na ndray aza. Tonga eto Jesosy raha andinika atsika, raha andinika elo kena tongavany eto, tsisy olona eto na ndray aza. Fa raha mba fantatrao, mbola te hamonjy anao izy. Raha mba misy miteny anao ka mananatra, aza manao aiza mba mifananatra anatra zany fa samy olo-dehibe. So de fa vavan'Andriamanitra mampitena ny olona eo, mahaiza mandiny tena. Indraindray omeza atsika, efolavana ianareo mahaiza mandiny tena, mahaiza mandiny tena, mahaiza mandiny tena, dia namary tena rehefa aveo hoe ary raha tena mandinika. Fampisaintsainana antsika zany ry havana. Nonjaina soavina, nindraindraina, nomemboninahitra, nambinika reny, nanjary ny avonavona, naninana an'Andriamanitra, ny teny ratsy ny malahelo, tahaka ny nataon'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Atao mirebareba be ny filakiteriny, ny akanjony. Raha mivavaka izy manandra-tanana eny an-dalana eny, ataony hoe hitan'ny olona hoe andray zany fariseo mivavaka, kanefa izy tsy miditra, ny olona sakanany tsy hiditra. Tandremo ry havana, raha nambinin'Andriamanitra ianao, nomena fahefana avereno amin'ny tompony. Fantatrareo tsara, fitantaran'ny ray amariny lehibe, ny tantaran'ny révérend baronne,
na norona fiangonana be deaibe teto Madagasikara zany ny trano vato rehetrarehetra izy ny nanorona azy fa nomeny Jesosy volamena izy. Zany ny tena misionera nanan-karena indrindra teto Madagasikara. Fa rehefa nanan-karena vitany ianao Jesosy amin'izay zao. Nga nahazo volamena tsony 4,000 ny farany. Ny andohan'ny fitenenana hoe vazalany mofo ny fihinam-bazaha tsy nihinana tsony na mofo azy akotro ny hoaniny. Rehefa tsy mahay mametraka ampaindrena ny fahefana nomen'Andriamanitra sy ny fitokisana taminy. Soa ihany re olona efa mamindra fo Andriamanitra, soa ihany. Ary andro tokony atsarovantsika an'izany zao. Rehefa ny bebaka barona, re raiko feno antra ozy ity ny zanakao. Ny foko de mahantra raha lavitra anao fa tany karakainy 4,000 tanteraka ambany noho ny 4,000 satria nandao an'Andriamanitra, nanao tsinitsinina an'Andriamanitra tahaka ny tenenan'i Jesosy mafy an'ireto mpitondra fivavahany reto. Reraka ny aiko miataka aminao fa tena mamitaka mihitsy zao tontolo zao. Lasa mangidy ny mamy ary ny teny sotsy ao. Ny andininy voalohany ihany 4,700 eritreretantsika dia amaramarana ny tantarany zao talata masina zao tsika. Samy mieritreritra ndao iverina riavana fa zana ny lakilehan'ny fanasitranana anoloran'Andriamanitra famelana ny helokontsika rehetra. Mety manadiny ny zanany nono vany vaivavika mahafonina lokony kibony. Eny mety manadino izy. Fa zao Jehovah-Andriamanitra kosa ozy tsy mba manadino anao. Ferena amin'izay ferena amin'izay dia aza madiditra tsony. Aza manome tsinona makafanan'Andriamanitra mandrakariva. Soa ihany aringentsika nampahoriny ny tandremantsika ny teniny sy ny didiny. Vita zany rehetrarehetra zany nampiantso fivoriana indray ny alan'ny talata ohatran'izao ka hafa fa izy moa ny lehibe ny sinidriona mpisorona be. Tsy maintsy atao ny taratasy soratana reto avy ny ampangana azy ka nameloana azy ary ny sazy faratapony indrindra amin'ny lalàna romanina. Zay no mendrika tokony ho atao azy. Fa tamin'iny andro iny niteka rehetrarehetra noho ny amin'ny fahendren'ny tompo. Le fanekena fotsiny hoe zany fahendrenao Andriamanitra
zay dia nahasitrana aretina. Nandefa ny teniny izy ozy ny mpanao salamo mba hahasitrana azy sy hanala azy amin'ny lavaka ny enjerana. Lavo ianao raiso ny tenin'Andriamanitra. Mba fikiro amin'ny teniny izy, tata mampianatra an'izany foana e. Le kakana re olona rehefa anjono aza adino a, tsisy trondro tonga dia anaikitra fotsiny an'le lela-pitana iny ka rahadratra foana eo. Fa mba manana tenin'Andriamanitra dia iny hitondrana fangatahana. Niverina tany amin'ny Josefa avy any Arimatia Jesosy. Efa maizomaizina tahaka an'izao a. Ary tonga niaraka tamin'ny tao ireo Grika tokotokony ho 30 niaraka tamin'ny apôstôly sy mpianatra vitsivitsy. Eo amin'ny tokotanin'ny Josefa eo no manao afindasy ny tompo miaraka amin'ny mpianatra matazana ny tempoly. Tena notany ny mpianatra hoe mpampianatra ahoana ny amin'ny avianao sy ny amin'ny afaran'izao rehetra izao sy ny momba ny tempoly. Dia hitantsika izany a any amin'ny Mateo 4:20 ray manontolo dia nanao fanoharana Jesosy a momba ny Virjiny 10, le 10 endry sy 10 medala satria ho avy izy ka mila mitahiry ny solika fitaiza sy ny fanoharana ny amin'ny talenta ihany koa. Amin'izao herinandro masina izao a ekeo Jesosy. Zay ihany tompoko ny lakile, zay ny lakile. Aza be ady hevitra amin'izany izay teneniny asena ataonao a dia ataovy fa mahasoanao a ny zavatra rehetra tenendriny. Ho azy ny voninahitra fa ny fahasoavana kosa mba ho amintsika rehetra. Amen. Jean misoran'Andriamanitra ianao a, ratsy amin'ny fotoana antatsika ny kapoan'Andriamanitra sika, navonoan'Andriamanitra sika. Tsy mba mamaly ny fahotantsika eo ny eo Andriamanitra, fa mba manana fotoana hibebahana. Zay mahatonga azy teny hoe tandremo fa nipe tsara velatsy, mody manao ny marina, mody manao ny tsara, mody miangona, mody manao ny asan'Andriamanitra, mody mitory teny. Vavany fotsiny kaiky samy mieritreritra. Ira fa 2:700 raiso atompo fa teo mpanomponao. Raiso ny androko rehetra anarany fo. Ataontsika izany iry zany. Yeah.
renao daholo ny toerana misy anay Jesosy. Ny tenanay aloha dia natolotra ho anao, anjakao ny andronay. Ny vavanay idera ampisehoan'ny voninahitra ao. Ny volanay entinay anaovana ny asanao, ary indrindra fa ny fanahinay Jesosy, anjakao mba diovy sovery ety izahay. Iangatahako aminao Jesosy, araka ny teninao hoe Andriamanitra tsy mamaly antsika miaraka amin'izay, fa mifamindram-pony mihoatra lavitra ny halaveran'ny lanitra sy ny tany. Tsy mamaly antsika araka ny fahadisoantsika izy. Tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako dia ho nononiko ny fahatezerako. Taovy aminay izany Jesosy, aza velana ho hanompo anao foana ety izahay, fa mataovy mahita fitia aminao amin'ireo fanananay rehetrarehetra ireo. Ho anao anie, ho anao dia mba isao isan'ny fahamarinanay izany, mba hampitombo ny finoanay eo amin'ny fanomponanay Jesosy. Zany ny nonay Jesosy, fa mamindra fo aminay ianao, tsy takatra ny sainay. Ary zany ny falianay araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona izay voavelany olona, sy voasarona ny valotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka. Amen. Mino an'Andriamanitra iray sy toam-panamanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy izay voninahitra tokony atombotsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateriko marobilitsiny, nijanona napako potopolato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, hita tany amin'ny fiainantsika, nitsanga tamin'ny tamin'ny fahatelo, niakatra ho ren-danitra, petraka kavanan'Andriamanitra Kristy, avy aniveny tsara velo sy ny mety, mino ny fanahy masina, Fiangonana masina manera izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan'ny kelika, fitsangana ny tenan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, entiko volany tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany. Sotra to dia asadino indray ara ny rapitso tahaka an'izao, tsy nanaiky mihitsy Jodasy, vono ihany io, satria ko nitebaka azy mihitsy ny hoe mpangalaboly ianao. Menareo ohatrinona vola ihany, vola foana anolorako azy aminareo, sekely 3 monjany e, zay vao nanenina. Andriamanitra tokoa kaiky io lehilahy io, bebaka saingy namony tena, very foana ny fiafarany, samy mieritreritra. Laka misy miditra intelo, mahitonga hiteny hoe mizarazara, be dia be tsika mpandray fanasan'ny tompo. Manararoatra koa ny mpangalatra sy ny mpamaky trano, fa mba ny sasany amin'ny 7 misy miandry ny trano, sasany amin'ny 2 misy miandry ny trano, sasany amin'ny 9
misy miandra ny trano. Zava-dehibe nitenenan' Jesosy tamin'ny mpianany hoe andeha lahatsambaratra mpianatra falazaiko anao fa niodikodina mihitsiny ho aizitsika veritsika. Miala ny zoma kosa dia tsy misy toriteny tsony fa za mengavenao anatrika andehan'i Jesosy niala teo Getsemani nandritra ny adiny 5 isaky ny adiny ray dia miova, adiny ray dia miova, adiny ray mandrapatonga ny teny Gologota, toerana nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Amin'ny 3 tapitry ny ainy, tritratra amin'ny vatinampy, tritratra amin'ny efitranomasina indrindra, maizina ny tany, nandositra avokoa satria tsy mahita lalana tsony rehefa avy eo, tsisy nieritreritra zay lampe deposina hitondra afo, lefa daholo ny olona rehetrarehetra satria maizina. Zany ny tenenan Jesosy, tenenan'ny olona rehetra hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ny angatahako aminao raha sanatria ka niala teo Jesosy, eritrereto zany tsy asiana tsony toriteny. Io Jesosy io ane teo Getsemani nitomany nikikika raha eo esory amiko ty kapoka ity, esory oa mieritreritra kapoka, daka, totondry, hazo fijaliana, kapoana, enimbona amin'ny hazo fijaliana, tsy vitako zany raiko. Ary zay ny mahatonga ny silamo manko tsy tian'i Jesosy. Andriamanitra zany tsy miteraka, ny Andriamanitra reo mijangajanga, zay ny ankalany an'i Jesosy. Zay ny nahatonga azy amin'ilay horonan-tsary ao amin'ilay hoe la passion de Jésus-Christ, mba jerevinao ane, mahamenatra efa ny teny mafy de mafy mihitsy atao amin'ny radio tamin'izany, mbola velona i paster Andriamanjato. Tandremo hafa ny malagasy marivo fisalosana. Io zavatra hitanareo io aneo aka ao anatin'ny sain'ny olona, inona moa zany? Ozy ny silamo, tsisy Jesosy zany ka manaiky ombonareo amin'ny hazo fijaliana, fa olona mitovy aminy eo, sozy ozy ny teny frantsay, sozy olona mitovy aminy, fa Jesosy eneo ka lasa nanambady, efatra ny zanany dia aseho amin'ilay sary mihitsy hoe reto ny zanany ity ny vadiny. Tena blasfeme manotsy ny tsinona n'Andriamanitra zany. Alefan'ny zareo foana nefa isaka amin'ny andro Pasika, andemena ny finotsika malagasy. Zay ny tenanako anao hoe raha marivo sarosana amin'izany ianao tongava ny zoma indrindra, andohalika mihitsika rehefa maty Jesosy, misaotra aloha Jesosy, fa raha niala teo moa Jesosy ka tsy nanaiky ombona amin'ny hazo fijaliana, very daholo tsika rehetra. Aza dimy zay, na dia ny andohalika misaotra azy fotsiny aza, mingavy ianao amba hitonga. Sotra tompoko, anolotra fanatitra amin'izay tsika, eritrereto zany rehetrarehetra zany,
lalana nalehan'ny tompo tsy takatra ny saintsika zany fitiavana dolo dia manaovy ianao amin'izao herinandro masina zao a rakitra feno fitiavana feno fisorana any Jesosy zay mamem-pifaliana no kasitrana indrindra. Vina
dia mbola faly miarabantsika voakan'andriamanitra amin'izao andro arivariva sady zao dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy reto voady anankiroa reto. Tsy misy soratra vola 20,000 ariary. Raka mpisaorana misaotra anao a Jesosy no ny tantananao andro ny tantanany tombon'andro nomenao ahy androany mba omeo ahy mandrakariva ny fahendrena fahasalamana fitahiana sy izay rehetra fantatrao fa masoa araka ny sitraponao. Salamo 143:8. Misaotra betsaka Jesosy voninahitra anao reriany vola 200,000 ariary 50,000 ariary ho an'ny mahantra 100,000 ariary sary sy feo 50,000 ariary ho an'ny dada Jesosy dia voninahitra andriamanitra reriany. Amen. Ary satria ry havana efa vita lay vavaka mangina nataontsika tamin'ny voalohany dia hanolotra ny rakatsika dia tapitra fotoana androany. Tsarovy fa Jesosy tiantsika ary hatramin'izay tsika dia milaza hoe fitiavana mandrakizay no nataon'i Jesosy ho antsika. Herinandro masina zao a niporofony fa maty izy noho ny fitiavany antsika. Tsika kosa dia maly fitiazy aminy hoe tena tiako loatra ianao Jesosy, tiako loatra matoa ny fiainako tsara tahako zao a dia ny fitantananao tsara teo amin'ny fiainako ka anao vely rano aminao a fa tsy hivadika aminao mandrakizay. Ira tena tiany iriny iny raha itsika ny mama mira ho azy. Tsangantsika rehetra
azana ileritreritra Jesosy fa dia ny anjelon'ny lanitra aza analokisa miaraka miteka aminay dododolo satria tsara loatra dia tsara loatra ny fitiavanay an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy nanolotra zao fanatitra ho anao zay tsy mendrika Jesosy inona moa zay mba sombotsombony mena ianao nefa dia vokatra ny fonay nefa zany Jesosy na kely iny na be fonay mba homarika ny fitiavanay anao zany. Ny angatahako aminao Jesosy dia tsotra ihany fantatrao fa mpanota daholo reto manatrika anao reto tsisy manao ny marina na deray aza mpitondra fanjakana rany sasany manana andraikitra be dehibe any amin'ny fitsarana ny sasany eny hatrany amin'ny ambany indrindra ao amin'ny fanomponanao am-piangonana tsisy manao marina na deray aza. Nangatahako aminao Jesosy zao herinandro zao mba mamindrafo aminay aminay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Ny anaranao no angatahako izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany ny an-danitra meonay noho ny anasahazo anay ary mamelana elokay taka ny mamelana izay meloko taminay raha tondrana amin'ny fakapana manapana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manao izay raha isontsondrano ho Jehovah Tompo maro aminao zaho aneny ho Andriamanitra ao asa matavitahatra tsony ary aza merikerika foana koa sady miaro anao any ahy no mamonjy anao amin'ny zavatra rehetra minofo sy ny zany ianao dia hovonjena ianao sy ny akonanao. Za milaza aminareo fa rehefa tia aho dia tena tianareo hatramin'ny farany mandehana amin'izao finoanao zao fa sady tsy afoy ianao na asaraka anao. Saotra Tompo anao ny deranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enitra tanteraka tode zany amin'ny anarana raisiny zanaka ary fanamasina. Amen. Saotra Tompo dia samy mahereza daholo tsika. Dia
tokoasa rakai amin'ny fitiavana fa tompo